Nankalaza ny fahavalo amby valopolo taona ny sabotsy valo amby roapolo martsa enina amby roapolo sy roa arivo lasa teo i Mamatina na Ramatoa Tsimbalson Bakoly tao anatin'ny lanonana tsotra no karakarain'ny fianakaviany. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fotoana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny taona maro ny ainany. Rehetra mitombo hitombo betsaka sy anapaka ao am-pontsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy tombotsika. Mampianarana hanisa ny andronay ahazahoanay fohendry salamy fa 20 ny andininy fa 12. Zany no teny noraisana reto ankonana sy fianakaviana no teny ety miatrika izao tsingerin-taona mpahaterahany Tsimbalson Bakoly zao. Ady fifaliana ho atsika ary fifaliana ho arateo ny mizara ary mampafantatra anareo ny afatry ny tompo zay tsara ho fantatsika amin'ny lalan'izany tenin'Andriamanitra Nikaboko fisaorana zay soratsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tombotsika. Ny rano ny fanekena vaovao zay nalatsaka ho atsika ho famelan-keloka. Ary amin'ny rehetra amin'ny tompo eo alohan'ilay Jesosy Kristy tombotsika manolotra ny tenany sy ny rano atsika andeha imbonatsika ilay vavaka fanetretena manao hoe Tompo, tsy menitra ilay fahaizanao. Tompo, tsy menitra ny diranao ambany tafitrango. Tompo, tsy menitra ny sikina Jesosy nolaza manakatra olona kanefa oelahely zay mamakimaky tsy mamaky mihitsy. Amen. Ho Jesosy Kristy tombotsika andefa efa voavoatrao ny fanasana ary entiko azarao amin'ny mpianaka amin'ny finoana ho voninahitra Andriamanitra. Mipetraka Amen.
tompitsika araiso amin'ny finoana izany. Hitanareo anie Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka hamindra fo aminareo, ary hanandratra ny tavany aminareo anie Jehova ka hanome anareo ny fiadanana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana avy amin'ny fanamasina ho aminareo sy toetra aminareo anioka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Mariana fahatombanana ho manodidina ny 90 taona ny tena niainany, na dia valo amby 20 taona aza no voasoratra ara-panjakana. Nitohizana tamin'ny fiara-misakafo sy fihirana hira fahiny ny fankalazana, niarahana tamin'ny havana sy ny namana akaiky. Araka ny fanazavana dia reny tsoposy tia manampy ny hafa i Mamatina ary nahavita nanabe ny zanany tamin'ny paharetana. Ny fety natao androany dia nakalazana ny tsingeritaonan'i Mamatina Ratsimbalson Bakoly. Natratra ny faha-20 taona ny androany mihitsy ny 28 mars 1938 izy niteraka. Dia izay ny antony nanasana an'ireto namana sy tapaka. Izay angamba ny azoko ilazana anazy hoe namana sy tapaka, satria vitsikely ny fianakaviana, fa dia izay tena akaiky ny fo no nanotrina teto. Anisan'izany ny pastera, ny mpiara-mivavaka, rehetrarehetra. Mamatina zany raha hatramo voalohany dia tena olona tsotra izy ary tena be fitiavana ho an'ireto zanaka aman-jafiny. Ary ankehitriny moa efa ny taona miha-lehibe dia efa miova ahoana moa zany ilazako an'izany ao anatin'ny fiainana andavanandro, ka izany indrindra no nentinay hoe andao ankalazaina ny aniverserany fa efa miha-lehibe, satria tsika rehetra eto dia andalo fandalovana zany ny fiainany, ka aleo mba ho fifaliana mibetsaka. Hoe efa lehibe izay izy vao nanomboka nivarotra. Dia rehefa avy eo indray tany amin'ny 2000 tany indray dia efa tsy mivarotra intsony indray izy fa dia tao an-trano foana. Dia teo amin'ny lafin'ny fiangonana indray dia nanao sekoly alahady aloha izy satria dia izy amin'izao lehibe izao dia mbola tadidiny ny tsy anjery izay nataony tany amin'ny sekoly alahady. Manaraka an'izay dia andraisina catéchomène izy mpandray fanasan'ny tompo. Dia manaraka an'izay dia mpiangona ohatra mpiangona rehetrarehetra ihany izy dia manaraka an'izay koa nanao scout izy. Dia izay angambany. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mamadine, joyeux
amin'ny fanotronana ny fahatongavana androany tamin'ny anniversaire Mamatina dia fifaliana ho anay akohonany fa raha tsy teo nareo dia tsy nisy ny fety ka dia isorana indrindra nareo ny fahatongavana misaotra indrindra tompoko ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.